Narabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Kristy avy any Chine efa tonga any Madagasikara. Izay indray no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Amin'izao fotoana izao dia misy antoko-pivavahana izay efa miparitaka be mihitsy. Mitory an'io Kristy avy any Chine io. Ary efa tonga any Madagasikara amin'izao tsika miteny izao izany antoko-pivavahana izany. Efa maro ny olona manaraka azy. Be dia be koa nareo nefa no mandefa fanontaniana ato amin'ity page ity. Manontany amin'ny hoe ilay Kristy ambaran'ny soratra masina ihany ve pasteur ny Kristy izay torin'ity fiangonana ity sa hafa? Ary izay indrindra no nahatonga anao izao fampianarana izao. Amin'ny ankapobeny ny fomba fitorin'io fiangonana io dia ohatran'izao. Aty amin'ny réseaux sociaux izy no tena mitory. Ary izay mahatonga antsika mila mitandrina antsika indrindra ny amin'ny Facebook. Mandefa demande d'amis aminao izy mandefa andalan-tsoratra masina vitsivitsy aminao eo. Dia avy eo mandefa lien ana film kristianina sinoa daholo milalao an'ilay izy. Dia rehefa manomboka miresaka aminao soratra masina izy dia ny Matthieu 24 tadio zay ny Matthieu 24 sy ny Apocalypse amin'ny ankapobeny no resahany aminao. Itariana ny resaka, iresahany makasika ny andro farany sy ny fiavian'ny Tompo. Ary mila mitandrina isika mamantatra tsara ny zavatra rehetrarehetra fa tsy sodoka fotsiny hoe raha vao mitory an'i Jesosy Kristy dia tonga dia manaraka avy hatrany. Reto fampianarana samihafa izay ho resahako manaraka reto foto-kevitra ijoroan'io fiangonana io dia nalaiko avy amin'ny site officiel an'io fiangonana io daholo. Io ambany io ny roy ahafahantsika manamarina an'izany rehetrarehetra izany. Voalohany izao dia ambaran'ny zareo ny amin'ny hoe ny Kristy amin'ny andro farany dia hipoitra any Chine. Le Christ des derniers jours est apparu en Chine. Izay soratra izay no tonga dia soratra vaventy be hitanao raha vao miditra amin'io site officiel io ianao. Izany hoe ilay Kristy zany dia hiverina ho tonga nofo fandroany iray. Ohatran'ilay izy tonga nofo 2 arivo taona lasa. Fa avy any Chine izy io. Sinoa zany ilay Kristy io. Ary rehefa tena ataonao ny fanadihadiana samihafa, vehivavy izy io. Somary afenipenina be hoe any izy mihafa, tsy tena misiosio be izy fa ohatran'ny fiavian'ny mpangalatra dia hoe tsy misiosio be fa fomba fiady daholo zany mba ahafahany manatanteraka ilay asany na rehefa manomboka manatanteraka ilay asany any ho any izy. Vehivavy izy io ary dia io Kristy io vaovao io indray zany ny tena Kristy fa ny ankoatran'izay dia sandoka daholo. Io indray no hivavahana, io indray no tompona ary io indray zany no arahana. Ny mahatonga azy miteny izany dia satria misy ilay tenin'Andriamanitra amin'ny Matthieu 4:7-9 milaza manao hoe fa tahaka ny elatra avy any antsinanana ka hita hatrany andrefana dia ho tahaka izany ny fiavian'ny zanak'olona. Dia ilay hoe elatra avy any antsinanana io Chine io amin'izareo. Dia mila mitandrina isika satria ny tenin'Andriamanitra dia mazava tsara any amin'ny Matthieu 4:7 ihany manao hoe ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe mitandrema fandrao isy hamitaka anareo fa maro no avy amin'ny anarako ka hanao hoe izao no Kristy ka maro no ho voafitany. Aza manaiky ozy ny Tompo fa mety isy olona teny ariho ny Kristy ariho izy ohatran'izany mitandrema fa maro no voafitany. Ary raha manao an'izao vidéo izao tsy hoe satria manam-potoana na satria mba teniteny eto fa tena efa maro ny olona manaraka an'izany fampianarana izany. Ary ny olana dia izao raha misafidy ilay olona manaraka an'ilay tsy maninona fa indraindray ilay olona entin'ilay tsy fahalalana hoe hay Kristy ihany izy izany dia lasa. Ary izay no mahatonga anahy manao an'izao vidéo izao mba ahafahantsika tena manavaka an'ilay izy. Ny zavatra faharoa izay zavatra goavana be amin'ny fiangonana io dia ny hoe ilay boky antsoina hoe ny teny tonga nofo no tena ampiasain'ny zareo amin'ny ankapobeny. Misy ilay boky antsoina hoe la parole apparaît dans la chair. Io zany no tena toriana. Rehefa miditra amin'ny site officiel ianao tonga dia io boky io no hitanao voalohany indrindra. Tsy ahita sarina baiboly eo ianao. Satria nahoana ilay vehivavy io zany rehefa tonga nanomboka ny asany izy tamin'ny 1991 nanomboka teo izy nanomboka nanao révélation amin'izay nanambara soratra masina amin'izay izy zany. Io zany ilay Andriamanitra tonga nofo fandroany nanomboka nanambara tenin'Andriamanitra izy. Dia ny teny rehetrarehetra izay nambarany io zanak'olona io dia natao tao anatina boky anankiray daholo. Dia io boky io no antsoina hoe ilay teny tonga nofo. Dia io zany no tenin'Andriamanitra izay
tenin'Andriamanitra amin'izao vanim-potoana iainantsika izao avy amin'ny olona Andriamanitra izay tonga nofo fandroany izany io. Misy ilay tenin'Andriamanitra nefa ry havana any amin'ny Galatiana toko 1:5 efa fantatsika tsara ny amin'ny hoe fa na izahay na anjely avy any an-danitra aza no mitory filazantsara hafa aminareo afa-tsy izay efa notoriana taminareo dia aoka ho voaozina izy. Tsy misy filazantsara hafa inontsika akoatra izay efa voasoratra ao anatin'ny Baiboly irery ihany. Zareo moa dia mieritreritra ny amin'ny hoe Jesosy Kristy efa niteny hoe mbola manana zavatra maro tiako lazaina aminareo fa tsy zakanareo aloha izany ankehitriny. Dia hoe izao zany izy ny tonga dia milaza an'ilay zavatra vaovao amin'izay izy amin'izao fotoana izao. Ary izany ry havana no tokony hitandremantsika. Ny fahatelo dia izao. Nanomboka tamin'ny taona 1991 dia niditra tamina vanim-potoana vaovao mihitsy izao tontolo izao araka ny fiheveran'izy ireo. Ny fampianarana izay hoentiny dia manambara hoe mizara vanim-potoana telo ny vanim-potoana iainantsika. Ny vanim-potoana ny lalàna. Izany hoe tamin'ny andron'ny zanak'Israela testamenta taloha dia Andriamanitra niseho tamin'ny endrika Jehova. Dia avy eo rehefa tonga Jesosy Kristy tamin'ny testamenta vaovao dia tapitra iny vanim-potoana lalàna iny fa niditra tamina vanim-potoana ny fahasoavantsika. Dia Jesosy Kristy ilay avy any Nazareta fantatsika io no niasa niseho tamin'io indray zany Andriamanitra. Dia amin'izao fotoana izao niseho indray Andriamanitra amin'ny nanomboka tamin'ny 1991 tamin'ny alalan'io vehivavy io zany no Andriamanitra indray izay tonga nofo satria hoe zanak'olona hoe zanaka olombelona hoe niseho tonga nofo mihitsy Andriamanitra. Dia nanomboka tamin'io vanim-potoana io zany dia niova vanim-potoana antsika dia ilay vanim-potoana antsoiny zareo hoe vanim-potoana ny fitsarana sy na hoe ny fanjakana. Dia fananinona moa Kristy no hoe niseho fandroany iray zany satria amin'izy ireo zany dia hoe tsy tanteraka tsy ampy ilay asa nataon'ny tompony azy fijaliana fa ny olona dia mbola nitoy nanota tsy nijanona ihany na dia efa maty tompony azy fijaliana ary Kristy nanao ny avotra ho an'ny fahotan'ny olona dia mbola tsy nijanona nanota mihitsy ny olona ka tsy maintsy tonga fanoroany iray Andriamanitra tonga olombelona mihitsy ny fanoroany iray dia mba hanala ny olona tanteraka hanamasina ny olona tanteraka amin'izay ilay fahotana izay. Ka izao vanim-potoana izao dia vanim-potoana fanamasinana ny olona zany dia vanim-potoana fitsarana ihany koa. Dia nizaniza zany mivavaka amin'ny fiangonana io ka mandray an'ilay tenin'Andriamanitra izay hoentin'io vehivavy io amin'io boky io dia masina mihitsy izy tsy misy fahotana intsony fa tena vaovaotra sy vaova tanteraka. Ary izay ny atongavany. Sationany fotsiny ireo zavatra anankitelo ireo fa tena mbola be dia be zavatra tsy hitovizana amin'ny fiangonana io raha tsy ilaza koa afa tsy hoe tsy manao batisa izy satria amin'ny batisa dia tamin'ny vanim-potoana ny fahasoavana zany fa zao efa miditra amin'ny vanim-potoana ny fanjakana isika ka tsy miditra amin'izany intsony sy ny hoe aminazy dia ray ihany Andriamanitra tsy mino ny trinité. Ary za efa niteny tamintsika tamin'ny fampianarana momba ny hoe trinité fa mitandremintsika fa raha vao fiangonana tsy mino ny trinité fa hoe lay Jehova ihany ny Jesosy Kristy dia ilay Jesosy Kristy ihany ny Jehova dia ny amin'izareo zany ity ilay vehivavy ity ihany no Andriamanitra io ihany ny Jesosy Kristy fa tsy Jesosy Kristy intsony ny anarany fa zanak'olona na hoe Dieu tout puissant. Zay zany ny anarana entiny amin'izao fotoana izao. Dia rehefa mivavaka zareo dia tsy mivavaka amin'ny Jesosy Kristy intsony fa mivavaka amin'io zanak'olona io amin'io Dieu tout puissant amin'io vehivavy io zany raha izay ny azo ilazana azy. Ary izany rehetrarehetra zany sy ny hoe zareo dia tsy miditra anatina fiangonana olona kristianina. Amin'izareo zany efa somary efa lany tsy hoe somary efa lany daty mihitsy raha izay ny azo ilazana azy ilay fivavahana teo aloha fa misy ny fivavahana vaovao io zany aseho an'Andriamanitra indray amin'izao fotoana izao izay tokony arahan'ny olona. Za raha eto mpamaranana dia te hitarika ny saintsika kristianina mba tena hoe iorona tsara isika fantaro izay inonao aza sodoka fotsiny na variana na entin'ny curiosité hamantatra zao zavatra rehetrarehetra zao fa ny mandrak'izay ianao ny ambadika izany rehetrarehetra zany ny mandrak'izay ianao ny ambadika izany rehetrarehetra zany mila mitandrina isika apartao zao afatra zao mba ho tonga ilay potsofin'ny mahalala rehetra mialohan'ny atongavan'izany afatra zany fa tsy maintsy hiparitaka izany afatra zany ary tsy maintsy ho tonga ny potsofintsika ka mba efa miomana milosady sika. Raha olona efa nandray an'i Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainanao ianao efa nahita ilay fiainana tao amin'i Jesosy Kristy mazava ho azy fa tsy hosodokany amin'izany fampianarana izany mihitsy. Kanefa dia natao ihany izao satria tsy ny olona rehetra akory no efa tena miorina ao amin'i Jesosy Kristy.
mahiry zary avana tany mafy zay anananao mba tsy siaka ny satroboninahitra ao. Ho an'Andriamanitra ry ranony voninahitra. Amen.